fiteny rehetra eo anivo ny HVK émission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook HVK émission events. Ho an'i Jesosy Kristy tompondray ny voninahitra. Raha mbola meny tombonandrotsika mbola afaka miombona ao anatin'izao fandarana izao indray ho anisa tokantrano izay mpanaraka tsy tapaka n'ity fandarana ity. Mino aho fa tsy fandarana intsony no arahanao isaky ny maraina tahaka izao fa ny fonao mihitsy no misokatra mangetaentan'Andriamanitra. Jesosy ry havana rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izy dia zavatra anankiray no angatahany satria tsy hananany fa any aminao le izy. Zavatra rehetra azontsika angatahana amin'Andriamanitra daholo satria any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Fa misy zavatra efa nomen'Andriamanitra dia tsy any aminy intsony fa tsy maintsy tonga izy hangataka azy isaky ny maraina ohatr'izao ka mandeha ny tenin'Andriamanitra dia misy feo malefaka be zay sady ampitiavana be zay mibitsika eo antsofinao, anaka atolory any fonao, anaka atolory any fonao. Rehefa nomen'Andriamanitra ry havana ny safidy dia tsy afaka nerin'izana izy. Ary io ilay fahasarotanao amin'Andriamanitra te hirécupérer ny safidinao Andriamanitra, izay no mahatonga azy mandresy lahatra anao maniraka mpanompotra anay izao izy manaitra mandrakariva. Eny nendray ao anatin'ny toriteny sy ny fitondrana hafatra ny fotoana misy teny latsaka, nendray misy teny ohatrany hoe na attitude tsy dia tena hoe tsara loatra satria mitratrevatrevana indray izay mpitoriteny tony. Dia ohatran'indray ohatrany mitady soraisinareo zany ny zavatra torinay satria mafy loatra ny fietefan'ilay izay fonako sady teny tem-pendohana aza ny attitude-ako sy ny fomba fitoroko ny jerena fa le teny fahamarinana reraisiny dia hitahian'Andriamanitra anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Avy antsika tonga dia hivavaka ametraka ny fotoana sady eo am-pelantaran'Andriamanitra. Ray masina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao indrindra zay androany maraina. Raha mbola nomenao tombontsoa-pahasoavana mbola afaka miaraka misitraka indray ny fahamarinan'ny hafatra avy aminao. Vangio ny foko Andriamanitra, vangio ny fanahy nisy tokantrano, vangio ny tsirairay avy mba afaka ifandray amin'ilay fahamarinan'ny teny izay hozarainy eto ka tonga na hompiaino mpakatoa fa tsy hompiaino mpanadino ka hamita tena. Raisiny ho tombontsoa lehibe ho anay ny fandrenesanay ny teninao fa raha ho avy eny ny fotoana Jesosy ho avy ny fotoana tsy andreza ny teny zany intsony zay satria na ny teny na ny fanamasina na ny fiangonana dia samy ala eto ambonin'ny tany daholo. Fa noho ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana mbola omenao androany dia faly ny fonay sy ravoravo ny fananay satria mbola miteny aminay Andriamanitra ary mbola tia nitsy anarina anay indray izy olona ho isany hisitraka no fahatsarana rehetra avy aminy. Mitenen'Andriamanitra fa mihaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny androany fitohizan'izay zavatra efa nizaraina hatramin'izay dia irosika amin'ny karazany famantarany andro farany. Avy androany sika tonga dia tsy hijanonela fa hijery ny boky Matio toko 7:15 ka hatramin'ny 9:20. Zao lazain'i Jesosy ozy izy ko raha hitanareo mitsangana eo amin'izay fitoerana masina ozy izy ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany. Aoka isaina izay mamaky izany, tena nyteny zao aoka ozy izy isaina izay mamaky izany tsindrina ao anatin'ny parenthèse kely izy, fonosana kely izy, dia aoka izay olona any Jodia andositra ho any tendrombohitra. Misy dika le mandositra ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina akany ao an-tranony. Raha ohatra zany ka misy olona ao an-trano dia tsy manam-potoana intsony hakana zavatra ao ambany tafon-tranony ary izay anetsaha aoka tsy hiverina hakany lambany ary loza be voka ozy izy sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Fa mivavaha ianareo mba tsy amin'ny ririnina na amin'ny sabata no andosirana. Zany hoe izy zany ny fotoana andosirana, le andosirana tiany tompo tenenina ny amin'ny endrika ara-panahy. Mety hoe manome fanoharana hita maso izy eto fa le hoe fahafatsika mandositra ny fitsangajangana, fahafatsika mandositra ireo toerana ratsy rehetra izay heverintsika fa tafotrano izirizirintsika le tafotrano tsy afaka hidina intsony. Zany hoe misy olona zany tavela eo amin'ny ratsy ataony dia eo ny tsainany an'i Jesosy ohatr'izay le tiany tompo eo zany ny atongavan'ny tompo e. Ka ty resaka ty tsy resaka hoe vazivazy fa le famantarana tiany tompo holazaina anairako anao hoe efa tonga ao vanim-potoana ny andro farantsika amin'ny fiverenan'ny tompo ao anatin'ny fahatongavany tampoka. Marina fa tsy menantsika ny ora sy ny fotoana tena tongavany zany
fa tsika amin'izao fotoana izao dia miditra fotsiny eo anatin'ny fanekem-pamantarana mba manokatra ny masom-panahintsika alala hoe efa aiza ho aiza ny oran'ny lanitra amin'izao a ny alohany hitsainantsika ny mpapakatra. jereo kely zavatra nitrango amin'ny bokyny Genesis toko 20 ny andininy fa 4 ka hatramy andininy fa 5 ny Genesis any toko faha 7 ny andininy fa 4 ka hatramy andininy fa 5 ary Jehova nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora solofara sy afo avy amin'ny Jehova tany an-danitra ka nandravy reny tanàny reny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tany an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Enoy tsara tao Sodoma sy Gomora dia mifankatily lasa milasy ny vavy samy vavy ary eto a dia tiako mijoro ho vavimbelona amin'ny rehetra ao ambadiky ny vata fahita lavitra fa fahavetavetana eo imason'Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy namorona damadama dia evaeva fa Andriamanitra namorona damaseva. Azonao angamba tiako hozaraina lasy vavy no namoronan'Andriamanitra azy. Zavatra rehetra izay mifanohatra amin'ny natioran'Andriamanitra sy namoronana azy hatramin'ny voalohany rehefa tonga Jesosy ka hozy izy ny olona fa maninona hozy izy a Mosesy no afaka nanome taratasy fisoram-bady ho an'ny olona. Hozy izy Jesosy hoe ny fahadalanareo hozy izy sy ny tsy fahendrenareo no natonga ny Mosesy ohatrany hoe voatery ianao an'izany fa tsy ohatr' izany tamin'ny voalohany. Jesosy zany tonga amerina ny zavatra rehetra izay mifanaraka tamin'ny voalohany. Noho izany rehefa fahavetavetana tamin'Andriamanitra zany ka nandatsahany afo zavatra nankatena nahavariana afo solofara latsaka avy tany an-danitra. Ny afo solofara voalaza fa any amin'ny elo any ambanin'ny tany eto nefa teto a nisy ampokambo ny tany an-danitra nao anao vazivazy kely a fa nalatsak'Andriamanitra tao Sodoma sy Gomora le izy satria miaina amin'ny fahavetavetana io firenena io fijangajangana sy falitona amin'eo papana no ny aina ny olona teto ambonin'ny tany feno loatra ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra ka natonga azy nanringana ny Sodoma sy Gomora. Raha naringany tamin'ny afo solofara Sodoma sy Gomora dia ndao tsika hihevitra ny zava-misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Zavatra nitranga riavana dia miteny ny baiboly ato ozy izy tao amin'ny bokin'ny Matio ozy izy rehefa mitrangana ozy izy avetsika kely vakina le Matio teo Matio toko 4 izy teo a manoka amin'ny 5 dia zao voasoratra ao ko raha hitanareo ozy izy fa mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetana fandravana zay nampilazaina ny Daniela mpaminany aoka isainy izay mamaky zany. Mafantatrareo fa tsela amin'ny vaovao a dia nanometsika an'izao fitsona vavolombelona izao pasteur samy pasteur zany tsy haino nanarina fiangonana fa sao dia voasoketa amin'izany fa mety sitrapon'le olona zay nanaiko an'olo tena ompitandrina vokatry ny tsy fijoroany amin'ny fanolorantena ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra natonga an'izany pasteur lahy samy lahy no noroso teo amin'ny alitara no hamasinina hoe atao mariage. Efa mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetana zany hoe efa ao anatiny io vanim-potoana io tsika izao ny fiangonana fa foazo ny masom-panahintsika. Raha Sodoma sy Gomora ny ravan'Andriamanitra nefa ny tsy hoe mpitandrina akory na mpanompon'Andriamanitra nanao fahadalana ohatr' izany fa olo-tsotra latsaka ny afo solofara avy any an-danitra nandevona ny tanàna. Tezitr'Andriamanitra tsy zao Andriamanitra voaka sitraka an'izany mandrakizay tsy zao Andriamanitra voaka sitraka an'izany mandrakizay. Ary za te hiteny tia naitra antsika ho an'izay rehetra mbola taraiky sy tafatoetra ao anatin'izany fahavetavetan'izany. Raha tiatsika ny ampitsahatra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy misy ankoatra ny fiverenantsika amin'Andriamanitra amin'ny fiankehikeloko dia fizorantsika amin'ny faneketsika hitsotra sy hafody fahotantsika eo anatreny. Ry havana raha mbola isa mivelona ianao dia mbola misy antenaina tsisy fahotana faratapony zany ka tsy vitan'Andriamanitra ny hamela azy. Nataiza lalana efa naleanao sy dingana efa nataonao tamina karazana fahotana faran'izay enjana sy mafy indrindra teto ambonin'ny tany mbola tiako ny miantso anao androany maraina sy mamerina zao famarinana zao tianao Jesosy ianao io indrindra ny natongavany teo amin'ny azo fijaliana mato anao izy mba ho mpamonjinao manokana ihany keo. Fotoana zao a iantsonantsika hiverenana amin'ny fibebahana marina aza mitoky amin'ny fananana fa amin'ny fananana mety ritra aza mitoky amin'ny vola fa ny vola tsy fanaperana azo elofana ny vola ozy izy ny mpitory teny anomezana anao zay zavatra ilaina ho eto ambonin'ny tany
fa tsy misy zavatra tsy aby ilana, tsy volany aby ilainao, tsy volany fialofana ilainao, fa tsy maintsy Andriamanitra amin'izay. Amin'izao fotoana izao ny olo kely rehetra eto ambony tany manao zay azonana ny ekônômia international toekarena iraisam-pirenena, fa zavatra mitanga tsy voazona lesy mikroba kely anankiray, mikroba kely tsy hita-maso nefa bitika kely atahoran'ny olona fadiran'ovana ary mahatonga ny fivarotana rehetra mikatona mipovoaran'io mikroba kely io fotsiny dia mikatona daholo ny supermarché rehetra, mikatona daholo eto Madagasikara mbola tsy misy an'izay ary tsy tonga amin'izay tsika ny anaran'i Jesosy, mikatona daholo ny fivarotana, mikatona daholo ny trano, any hatrany mihiboka daholo ny olona, tonga dia mitsoaka satria nahoana kely fa filazan'ny olona hoe kely fa danza. Teteny aminao ny finoana nefany Jesosy miteny raha manana finoana voatsinapy koa ianao kely zany. Toy izay Jesosy afaka mindra tendrombohitra, ny fahefan'ny finoana kely afaka mindra tendrombohitra raha ny fahefan'ny coronavirus afaka pikatona ny toeram-piasana satria nahoana pouvoir-pahefana tsy hitany masonao nefa inonao fa mifindra ny fomba tsy takatry ny saina rehefa mifampikasoka amin'ny ianao. Zao koa tiako ianao mba ho contaminer amin'ny zavatra tsara. Misy zavatra zany tsara tokony hoe mamindra zavatra tsara koa, ohatr'izay koa ny ositr'Andriamanitra, ohatr'izay koa ny fahasoavan'Andriamanitra. Kasika tamin'i Jesosy tonga dia findrany heriny le raha matona rana nandritra ny 12 taona dia teo ny eo dia nifandray tamin'ny fanasitranany. Azy rehetra nikasika azy teny an-dalana koa izy amin'ny bokin'ny Lioka ka nanan'izay fatakaran'izay marary rehetra dia sitrana avokoa. Manan-javatra tsara tsika natao andresin'ny faharatsiana rehetra ao anatintsika. Izay le atao hoe herin'Andriamanitra manam-pahefana ambony ny zavatra rehetra. Misy zavatra riavana aparitaka mandrava finoana eto ambonin'ny tany. Mitady perturbe ny fifantohanao amin'Andriamanitra lezy. Zany akory tsy midika hoe makanesy eny Analakely dia mifampitakosena amin'ny olona satria be finoana ianao. Manaraha direktiva amin'izay zavatra rehetra petraky ny fitondram-panjakana tokony arahana satria ny fijoroana ao anatin'izany tsy aronino avokoa ny olona rehetra mifanerasera aminao. Mba tsy hanafotonana ho an'ny olona dia manaraha fiainana ohatrany hoe hita maso miaraka amin'ny olona fa ianao manana ny fononao any anatinao izay ambony lavitra mihoatra noho ny masika sy ny lave-main désinfectant. Dia tsy zany fa ny fanananao antoka ao anaty fa manana ny Jesosy ianao ary manana ny rehetra ianao manana azy. Matanjaka mponona satria manana ny herin'Andriamanitra sy ny ten'Andriamanitra miasa ao anatinao, ny rahan'i Jesosy mandrakitra ny fiainam-piangonanao. Zany rehetra zany le fiavahana anananao ao anaty. Ny toriteny rehetra eo anivon'ny HVK Mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook HVK Mission Events. Mety solomena ohatra raha miteny an'ity teny ity, raha akaiky ny fihevian'i Jesosy, akatoka tsy ho avy tampoka Jesosy, efa miseho zany famantarana zany, tsy dia misy fotoana andosirana intsony fa zao ianao mbola manana escape lalana azo sokafan'Andriamanitra, azo elana tahaka ny l'autre efa sakitarana izy tao Sodoma raha tonga amin'ny fotoam-pandringanany. Fa ianao mbola tsy tara satria mbola manam-potoana ahafahanao misaitsaina tsara sy manapa-kevitra ao tokantrano. Vanim-potoana zao ry havana ekofany eo tokotry ny tompo iverenanao aminy, manana fiaikekeloka sy fibebahana marina, raiso ny mezura sy ny fanapaha-kevitra ahafahanao misitraka sy miaina marina ny sitrapon'Andriamanitra manomboka izao. Fotoana zao tsy hanaovana onoono sy iainana amin'ny endrika ivelany fotsiny hoe Andriamanitra pilamina anao moralement. Tsy ara-tsaina le filaminana takiny eto fa fiombonana communion spirituelle amin'Andriamanitra, fiombonana ara-panahy amin'Andriamanitra. Nomena antsika ny fanamasina ao anatintsika, nomena antsika ny parole na ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika, nomena Andriamanitra ny heriny eo amin'ny fiainantsika. Zany rehetra zany dia natao histratsika kristianina ary fafahana sy tombontsoa nomen'Andriamanitra antsika ahafahantsika mampiorona ny finoantsika tsisy fisalasalana na tahotra fa iaino ny programan'Andriamanitra marina. Vanim-potoana zao ry zanak'Andriamanitra isany, vanim-potoana zao ry olona izay mandre an'izao afatra zao, tena ilantsika an'Andriamanitra noho ny tamin'ny fotoana voaninoantsika azy. Efa katoka ny fiafarany zavatra rehetra. Inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany? N'Andriamanitra ny momba antsika dia tsisy atohatra antsika fa mpanantenan'Andriamanitra. Fitsosona ro teny mpikasana rehetra nomen'Andriamanitra antsika
tsisy arobakanao amin'ny tanako izy Andriamanitra. Raha zany miasa dia tsy misy asakana zany. Baiboly ihany koa dia milaza fa zay rehetra manam-pona tahaka amin'ny voatsinapy dia afaka mindra tendrombohitra raha hiteny an'izany, zany hoe isy fiantraikany zavatra lazainao. Anankiray fahatelo Jesosy nilaza fa raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao zay tianareo na inona na inona. Jaona 5:10 dia nofafito fa ho azonareo zany manana fahafahana manao zavatra mihoatra ny kristianina ry havana, ary tsy azony zavatra fanoherina tiany fahavalo atao sakanany zany. Marina fa Baiboly nampitandrina antsika ozy izy maonona tena ozy izy dia miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mierina tahaka ny liona masika mitady zay orapany 24 hitantsika amin'izao fa mitady zay orapany devoly ary tena misetrasetra mihitsy izy eto an-tany. Jereo nisany tamin'ny fahafatesan'ny coronavirus raha mieny vaovaontsika hoe firy ny olona matiny zany valana retiny zany eto ambony tany amin'izao, zay manome fampitandremana zao zany le fandringanana tsy hoe kory asa fandringanana mbola afaka amin'ny afaka 10 taona zany mba misy eritreretana, fa amin'izao le izy voaketsy nanetsy ianao dia efa mitady atahotra sady hoe inona zavatra miandry ianao. Misy savorovory sy oroa alefany devoly eto ambony tany, satana ny hevitra ny andringana ao anatin'le izy, fa Andriamanitra mavita mamadika anao tonga victoire tsara lavitra rehefa mijoro amin'ny fibebahany ianao ka manao izay akasitran'Andriamanitra. Tsika tsy natao hieno vaovao an-tany ratsy ny tany andevonana finoana, fa tsika kosa natao anaraka ny direktiva zay omeny mpitondra antsika, satria ny fahamarinana rehetra dia napetraka Andriamanitra eny ambavan'izay ambaratonga mpahefana nomeny Andriamanitra fahefana, satria tsy misy fahefana raha tsy Andriamanitra nanome azy. Ka ianao raha mbola ao anatina firenena anankiray dia natao anaraka, raha mbola hitanao hoe ao amin'ny volontén'Andriamanitra fa tsy mifanopaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tolontsaina rehetra omeniny mpitondra fanjakananao dia natao anaraka an'izany tsika rehetra, satria misy rafitra ny fiatsika koa maha olombelona napetraka Andriamanitra amin'izay fahefana nomeny mpitondra. Mila ianao misitaka, mila ianao manasa tanana, raha misy gant dia manaova gant, raha misy masika manaova masika, ajaona elalelana ray metatra reny zavatra rehefa mikohaka midapy daholy rehefa mievona dia ohatr'izay mavasivasy kely hoentiko ao anatin'ny fandarana le izy anairana ny masom-pananao hoe tsy hoe manohitra tsika izay direktiva rehetra omena, fa eto sekoly finoana ny resantsika, sekoly firetana ao anaty fahatokiana ny fisinen'Andriamanitra miasa ao anatinao, sy afaka hanova ny zavatra rehetra eo amin'ilay planina sy programa tena ierin'Andriamanitra anao. Ny zavatra tena ilain'Andriamanitra mahakasika ny fiainanao dia ny ara-pananao mitodika aminy sy manao izay akasitrany, satria efa tongotra ny fiafarany zavatra rehetra. Raha tombotra tahaka izany ny fiafaran'izao rehetra izao dia manaitra antsika ny tompo, manaitra antsika izy esory ny réservation any amin'ny elo. Esory rehefa nametraka réservation any amin'ny elo ianao dia esory le izy. Ny apôstôly Paoly dia laza ozy izy ny apôstôly Paoly hoe zao no lazainy hoe fa ny mpijangajanga mpamon'olona ny amin'ny bokin'ny apokalypsy milaza an'izay, mpijangajanga mpamon'olona ny tia tena ny olon-dratsy zany dia manana anjara any amin'ny fariafy sy ny fara mandrakizay. Manana anjara ino moa dikany hoe manana anjara mireserve ny fiainany androany ao isafidy elo mandrakizay. Dia zao azonao atao manatsoaka ny réservation anao tsony amin'ny afo sy ny fara fa mitodika miatrika an'Andriamanitra raha mbola manapofonay no ka isa-mivelona mieno mivirena amin'i Jesosy. Azon'Andriamanitra ataony mamela ny fahotana faran'izay ratsy indrindra ary ampijoro anao tsy hanatsiny eo anatrehany. Raisy Jesosy ho tombo sy famonjy ny fiainanao manokana, manenena amin'ny fahotana, miala amin'ny ratsy, tianao Kristy, vanim-potoana izao iverenantsika amin'Andriamanitra. Eto dia tianao antso, tena hoe avo ho an'ny kristianina rehetra, sy ho an'ny malagasy kristianina rehetra izay mino an'i Jesosy Kristy tompo. Ndere asitsika fotoana adiny ray isan'andro ora hitovizana. Ny tompo dia nanafatra manokana ny amin'ny fanatanterahana n'ilay vavaka iombonan'ny olona rehetra adiny ray isan'andro, fa atsika atao am'roa le izy amin'ilay fotoana tsy dia tena hoe andehandehanan'ny olona be dia be, fa efa ny tokantrano daholo ny olona araka ny baiky ny fanjakana hoe hitokana monina na iombonana ao an-trano. Io fotoana io dia adiny ray iombonantsika rehetra ora miaraka iombonantsika rehetra atsiarovantsika ny firenena, atsiarovantsika ny fahafan'Andriamanitra miditra sehatra amin'ny fanomezan'Andriamanitra tolotsaina sy fahendrena ho amin'ny mpitondra antsika
io fotoana io a hitondratsika mbavaka ao anatina fibebana ny fiverenantsika tsy raha avy teny eo tokotr'Andriamanitra marina mba hiverina amin'ny fahamarinantsika araka ny tantara faharoa fito andimy efatra ambin'ny folo hoe raha ny olona zay niatsoka amin'ny anarako no avy enetry tena hivavaka hikatsaka ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao zany an-danitra kamelanely ny ary-asitrana ny taniny. Ao anatin'io fotoana io a tena mitsotra aminareo marina fa rehefa miara mifotsika manokatra ny fotsika ao anaty mivavaka amin'Andriamanitra iray feontsika iray fotsika iray saintsika sy ny fanahintsika hiaino antsika Andriamanitra azadiny ty teny ty antsoy aho dia hovalioka ianao ary nehoky zava-mahagaga sary-patarina zay tsy fantatrao azadino ary ny fotoanantsika raha sitrakao tsy antery a fa afatry ny tompo voaraiko avy aminy raha sitrakao indrindra isaky ny am'roa arivo amin'ny fotoana efa mahoatrano rehetra iny a no natanterantsika an'izany vavaka fiombonan'izany ty tsisy resaka mihitsy ny hoe clientélisme na fiangonana zany zavatra zany efa hibebahantsika daoly fa ty resaka tonga dia fiombonam-po fotsiny eo fanjakan'Andriamanitra tsisy resaka mihitsy ny eto hoe fitaka na sanatria mivava sany toka nefany hitoriteny a ampibebaka ny olona tsy resaka hoe manarahanay na voatery hoe avy vavaka riana atsy fa zao a SOS ra-panahy zao nareta amin'Andriamanitra fa tokony ametraka adiny ray isan'andro orairay-nona ozy izy mba tsy idiranareo fakapanahy mba tsy idiranareo amin'ity karazana mba hitahirizana ny fiainam-pananareo io zany a hitondratsika mbavaka amin'ny firenena hitondratsika mbavaka amin'ny mpitondrantsika hitondratsika mbavaka ny kristianina hitondratsika mbavaka ny olona rehetra isika tsetra sy ny ankonina rehetra mba tena mba iray fo ampitiavana ny malagasy rehetra hitondra mbavaka adiny ray isan'andro miaraka ifonako amin'ny filoham-pirenena le izy satria mampanompon'Andriamanitra dia tena andraikitro manaitra amin'ny ara-panahy ihany koa fa teteny a filoham-pirenena satria fantatro fa mpanompon'Andriamanitra izy fantatro fa kristianina ihany koa izy afaka niaino ahy izy amin'izao fotoana izao a ny tena tsara indrindra hoe tsy tokony ny tenako no hiteny an'izany fa satria ny tena tsy na mpanompo kely ato anatina firenena zay hoentina ihany fa mba hitehizara amin'ny filoham-pirenena kely a hiteny an'izao teny izao hoe raha ny filoham-pirenena ny manaitra malagasy rehetra anatanteraka an'izay antso zay mifona reny tompoko azafady elana tsiny elana fondra elana salo hoe fito fa zao mba afaka miteny satria toerana sy ny andraikitra misy ianao fantatra soamantsara dia tsy maintsy aty amin'ny televiziona ny mba manipy kely an'izay afatra zay mampanompo kely n'Andriamanitra sady mpanomponareo ihany koa mpanompon'ny firenena ihany koa miteny tsotra hoe raha mba misy adiny ray tompoko afaka ianao ny mianonsé azy fa tsy olona ohatranay ny fahefanao mantsy ngeza be mivelatra manerana Madagasikara raha ianao tompoko no mijoro miteny raha mba mety sanatria tsy maniraka ifonana tompoko tsy maniraka sanatria tsy maniraka olon-dehibe fa mba miangavy raha ianao no miteny satria ny fahefanao ambony be mihoatra lavitra ho an'ny adiny ray isa-tokantrano amin'ny malagasy a dia tena izy fiatraikany lehibe zay a amin'ny fandravan'Andriamanitra nyity valana retiny ity sy anamoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho amin'ny fahafahatsika misitraka miaraka ny fiovam-piaina eto Madagasikara antso fibebahana antso fandinitena antso fampiorenana antso fitondrana mambavaka ho amin'ny firenena adiny ray isan'andro ho amin'ny malagasy mandritra nyity vanim-potoanany fiobonanyity samy hotain'Andriamanitra tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra ny tompo a ny amin'ny fahafahako a zara sy namoaka izay afatra zay a avy aty anatiko izay napetraky ny tompo tato anatiko ho amin'ny fiarahantsika rehetra manompo an'Andriamanitra dia mirarisoa antsika rehetra tompo a amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny teny sy fiadarana feno ho antsara iavisambatan'olona ary tiako milaza aminareo hoe tiany Jesosy be tsika ary malagasy tena azoko lazaina hoe vahoaka tena mahasaro-piaro an'Andriamanitra tokoa profa tsy reharehantsika zany fa arovan'Andriamanitra tsika matombo mbola tsy nisy nahitana kana fahafatesana na ray aza hatramin'izao iritsika no azon'Andriamanitra amin'izany ho firenentsika mba tsy ho ambininy eto ny hery sy ny fahefan'ny coronavirus avao maika andeha lavitra kokoa tsika raha miombona amin'ny tompo satria ny hery sy ny fahefana amin'ny fahafatesana dia efa resin'i Jesosy a teo amin'ny hazo fijaliana zany tamin'ny tsanganany tamin'ny mahatahorinany nahafatesany a dia nandresy ny hery ny fahafatesana izy tamin'ny fitsanganany tenany tamin'ny maty zay ho ankalazaintsika amin'ny aladin'ny paska ho avy zao dia makasitraka ny tompontsika ny amin'ny fandresena feno a voninahitra avy amin'izany teny zany a ho voninahitra ianarany rery ndao tsika hivavaka ametraka ny fotoanantsika rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra ray masino ny fotoananay ho avy rehetra dia apetraka eo am-pelantananao ny ampitsonay ndrefa avy eo anay sy ny mombanareo manontolo aoka anana fo zay Andriamanitra hiverina tanteraka aminao amin'izao antso fibebahana ho an'ny maro zao hitotoka izay tompo alala ny famantarana zay lazainao fa mahakatoka sy manakaiky ny fiavianao tampoka tahaka ny mpangalatra
apakatra amin'ny fiangonanao. Mba ho fiangonana tsy misy ketro zay Andriamanitra, fiketrona zay Andriamanitra, fa firenena sy vahoaka madio, mpanompo madio hitsenanao eny amin'ny raha malalatra. Raha voatsy-poteo ireo tontolo rehetra tsy fahamarinana eto ambonin'ny tany, mandrava firaisanao amin'ny olombelona, satria ny fiafarany zavatra dia fantatra ihany fa tsy maintsy ho faharavana. Fa zay manao ny sitraponao maritra mandrakizay, foazy ny sainy tsirairay avy, hametraka ny fifantohany ao amin'ny sitrapo sy ny programanao marina. Amboary zay hijoro ao amin'ny sitraponao, ary aza vela isina ray azy ho varindrina ka hiala amin'ny programanao mandrakizay. Ho anao rery Tompo Jesosy mifankasitrahana, satria ianao mimpamonjinay. Sotrany amin'ny famonjena, sotrany amin'ny fitiavana, sotra ray fa tanteraka izao fotoana izao voninahitra rery mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tiako ianao amerina zao vavaka izao miaraka amiko amin'ny fo feno fandresen-dahatra, raha sitraka ao indrindra ny ombona amin'ny Tompo sy iray tanteraka aminy amin'ity andro an'io ity. Avereny zao vavaka izao. Jesosy io misaotra anao any amin'ny teninao, mamindrafo amiko, mamelany fahotako rehetra. Diovy ahy Jesosy io, raisiko ny ranao sarobidy any adiovanao ahy. Voavelany eloko, voasarona ny fahotako, voasoratra ny boky ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra mandova fiainana mandrakizay, manana fiainana mandrakizay atao anatiko. Misaotra Jesosy fa manomboka izao ny fiarovanao dia ho eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainam-piankonako, eo amin'ny fiainan'ny fireneko. Manana Jesosy, manana anao, ho anao ny fankasitrahana mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mametraka ny veloma mahafinaritra ho antsika rehetra ao anatin'ity fotoana sarobidy ity, aoka ny fiombonana sy ny fitokavana monina izay ataontsika isan-tokantrano. Izy fiatraikany amin'ny fiainam-panahintsika, ary misy matoky hafa ny fahasoavan'Andriamanitra metro no fahalalana rehetra hitahiry antsika mandram-piaviny a. Tsy hanatsintsika fa ho iray tanteraka aminy ho voninahitry ny anarana. Metraka veloma mahafinaritra ho anareo dia miraso indrindra veloma tompoko lahy amakasitraka tompoko vavy. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ny anarany dia mbola miasa mandraka androany, ary izy namiraka anay hoentino liara anambaranao aty avazy ity. Jesosy ianao no toliara. teny rehetra eo anivony HVK émission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook HVK émission events.